tolotra ho anao an'io indray ilay tantara mitondra lohateny hoe nalahatra fa tsy voalahatra. ireto avy no amelona ny tantara: Solofo, Ery, Iaina, Simonety ary Saondra. Neny a ahoana ka izay? misy zavatra saika ho lazaiko anao vetivety e. Inona le izy letsy? nahita isa ihany ahako. Ay, tsara kosa zany. Fa le izy tsy eto toerana. Fa aiza? Any Mahivantana hono. Andrekako io. To lavitra loatra. Sady lavitra ny amin'ny tany mafana be mihitsy a. Fa nga tsy mahita eto e. Efa raha mahita eto fa tsy ahitana asa mihitsiko. Inona ary no asa mety amiko eto? Mitadiava ihany moa eto e. La vola fanaovan'Andriamanitra fotsiny ary neny a. Leo be an'izany a. Dia andeha zany ianao? Lolo andeha, sady zako ne mbola tsy nandeha mihitsy fa dia eto foana. Sao dia mba zay koa mampety ny saiko aloha. Ka inona le asa ataonao any? Ay mo. Misy entreprise vao misokatra any e. Misy école-mpanjakana voasokafana mihitsy zany dia mila olona maromaro avy aty an-tanà izy alefa makany manao an'izay asa izay. Fa mety mahatratra nefa ry neny e. Zany ve? Dia avelanao rereto aho zany nekizy efa any amin'ny sisy tany daholo no mipetraka dia ianao koa mbola andeha any. Sany tsy hipetraka andro neny. Vao vita izay asa dia miverina nefa tsy haiko mety hoe ho herintaona zany farafahakeliny. Andrekako io. Eritrereto ihany aloha. Malaina tsy malaina. Izany hoe tiako ianao ahita asa kanefa le asa lavitra na loatra. Fa ohatrina ny karamanao amin'izany. Izay ne mbola tsy tapaka e. Mbola misy fivoriana ho atao kely aloha ny andehanana dia eo manapaka ny karama izay tokony antsarany tsirairay avy satria arakaraka ny fahaizanao ihany koa no hanomezana ny karamanao. Tokony ho fantatra meloha ihany a. Fa ny anahy zany eo amin'ilay hoe za somary mahay an'ilay plan sy le resaka ohatran'ilay zavatra ny anarako iny zany dia izay mahakasika an'iny no anaovan'zareo ny karamako e. Ny hoe manao ny plan sy ny bilan sy ny anona ohatr'izany zany le aty amin'ny lefitra madinidinika. Fa mbola tsy fantatra koa na anao magaziné na ahoana satria mbola misy olona andrasana izay dia raha sy tonga izay dia izaho manao ny asany. Ay ve? Dia ahoana ny baolina amin'izany? Le baolina koa anery neny tsy hita izay tena ilazana azy e. Le avy anira mety zany ny olana kely e. Fa izy tiako ary tena taranja tena ankafiziko fa izay ny olana amiko izay. Tsy nanan-kaniny e. Ka ela zao no antenain'io club anareo ioko? Izy aloha dia izay e. Dia raha ilany miala dia vita tanteraka io. Izaho matsapan'izany mihitsy ka. Fa tsy maintsy mikarama aloha ary neny dia hitako izany a. Dia tandremo tsara ary fitondran-tena rehefa mivahiny any amin'ny tanin'olona tsy fantatra any ianao a. Eny rery neny a. Tandremo tsara fa ny olona any amin'ny sisy tany ane ka mahay zavatra e. Eno a. Fa izao izany mila vola amin'izany diako izany e. Izany hoe rehefa mba mandray vola dia mba hitako izay fanampiana amin'eny. Eny omena frais elako. Aiza koa ny dia frais fotsiny. Ambaka ny sakafoko ina ary nomenako ohatr'izay eo. Mandrosondroso kely aty daholo zalahy azafady a. Nareo rery manatona aty azafady indrindra.
faly mandray antsika zany ny entreprise faniry dia tonga soa ty mahiva tanàna daholo tsika hitako eto moa zany fa tsika avy any Antananarivo daholo reto fa tsisy olona tompon-tany mihitsy ka dia miarava antsika tsy fantatra aloha hoe efa eo daholo ve le olona nafarana fa raha ny tokony ho izy mantsy tokony ho 50 lahy eo zany tsika ireo dia rehefa mifarana moa ty resadresaka ty dia anao appel ihany satria mba hafantarana hoe iza ny tonga iza ny tsy tonga tamin'ireo tovolahy rehetrarehetra natsoina zany anatanteraka ny asa ka zao no antony namorinanareo vetivety raha pitso sika no anomboka ny asa ary fantaro tsara fa asa maika no ilay fanjakana tetezana no ataontsika voalohany zay mila vitaina ao anatin'ny 5-20 andro ka dia mila asa matotra tsara zany dia tiako ny milaza aminareo zany fa za moa zany no Jean Paul gérant ty entreprise ty fa ny tena lehibe zany dia ho hitanareo ihany fa mety andalondalo aty izy mantsiny 5-20 andro no anatanterantsika ny tetezana mirefy 12 metatra dia zao no fomba fiasa miditra sika amin'ny enina maraina satria ny antony mety gaga nareo hoe manina no amin'ny enina maraina miditra mafana be ny andro arak'izao hitanareo zao miditra amin'ny enina maraina dia miravitsika amin'ny 10 dia pause kely zany eo amin'iny andro mafana be iny amin'ny etoandro dia manomboka mandray ny asa indray any amin'ny 4 tolakandro any dia tsy mijanona raha tsy amin'ny 7 alina misy jiro moa zany mazava ho azy zay zany ny fomba fiasa dia tsy mahazo manao tara mihitsy amin'ny enina maraina sy amin'ny 4 arivo zay ary tsy mahazo miala loko fanampin'izay ampahafantariko anareo fa ny sakafo zany dia ny entreprise miantoka dia raha ohatra misy manana fanontaniana aminareo mafy io ka zany tsy io indray tsy atahorana fa isika moa manana gardien amin'ny alina sasa misika ny fanaramaso misy ka misy gardien ny toerana misy atsika ty zay tsy fantatra mantsiny na misy ka tsisy atahorana indray ny amin'iny dia mahakasika ny matériel moa zany mety efa complet daholo sa mbola misy tsy tonga hatrany hijerevana ny isany sy ny arakaraky ny izy ty zany ny stockna matériel efa betsaka ihany ao anaty contener ao fa na izany ary rehefa mandeha ny asa mety vetivety kely reo dia ritra dia tonga tsikelikely ihany ny avy any Antananarivo fa ianao misy namanao rola mbola tsy haiko zao na ho avy koa izy na tsy ho avy aloha fa tsy maintsy misy namana ianao dia samy manana boky anankiray nareo rola dia nareo zany miara miverifia izy dia tsy maintsy ampitovianareo foana ny any anaty cahier anareo tsara be zany saika mahitety ansaiko koa hoe taoko misy docker manokana amin'le tena mavezapezatra amin'le fibatana sa tsy maintsy zay telo lainy no mandraikitra an'izay toko marina tokoa zany docker misy ka fa tsy nareo no mibatany entana zay matsy lo za hitanao tsy dia mahazaka loatra izay indray efa ndraiky ny société no manao an'izay fa tsy hoe nareo no mananona azy fa ny ataotsika miara manao inventaire tsika isaky ny farany herinandro sabotsy hariva ia iny efa mazavany amin'iny ka zay ary iany ary fa misaotra-betsaka tompoko ka le ty zao atao lahy zao ry fandraisena tena mialatsiny se fa tena tarakely ahako mampitandrina ny lahy fa raha miverina fandroany fahatarana ohatr' zao tsy azo andeferana tsony yes tena fantatra mihitsy zany amin'io lahy tsona tsy mandray telefôna le telefôna ohatra ny haut-parleur ohatra ny somary simba zay dia tsy maheno mihitsy ndraindray tsy misonina mihitsy moa tsy mandray lahy fa tsy hoe tsy midécroche mihitsy zany fa tsy hainy fa maninona manao an'izany
maty ngamba ny haut-parleur dia tsy misonina mihitsy. Lakile hoentin'ny lany fa maninona raha mba najanona tamin'ny Bruno farafaratsiny. Ka za tsy netratra hoe tara se fa somary lasa lavitra kely moa le bus makaty koa tsy fatako hoe firy moa le miverina aty dia izay no somary nataraiky kely fa misy zavatra kely zay tary loatra tary. Tena tsy azoko andeferana tsony raha mbola miverina fandroany ohatr' fampitandremana ity a. Mazava? Ien chef dia ainga ny lahy fa miandry lahy daholo ireo mpiasy ireo e. Ien chef tonga dia somant 20 avoaka. 20? Ie. dia tao an'le orom-bato sa le tsotra? Le orom-bato ka. Ay le any amin'ny fototra mihitsy. Efa handatsaka beton amin'izay zao. Misy mpandeha afaka mba manana kely azy raha ve zafady chef? James a apio kely zalahy aloha mamoaka ny lesement. Aingakainga anareo e. dia hono chef le gravion ohatrany efa somary tady lanitra dia tokony efa tamy ihany ka efa misy camion tamy ihany. Ay. Ataovy matavitavy kely ny dosage. Fondation io dia tsy maintsy mila zavatra mafimafy sika. Kitako tany le azy e. Vainina teneno namanareo mba nao ny asa malakilaky fa tsy mety zao a. Taraiky be ro loatra ny ekipanareo. Seva! Fahoana? Misy bantaraiky io! Io ketiko tanany ketiko amin'ny masiny le ry io! Fahoana koa ary zany? Io! Ajanony aloha! Ajanony no misy banketiko io! Ajanony! Ohatry zalahy ifanapeo a! Malaky! Seva, fangaro amin'ny vatony tanany le ry! Tsy jereo ny ratsan-tanany efa potika ao! Jereo reto razo! Aloha apio aloha manainga an'ity zavatra ty e! Nisy olona natao ampiasana tao fa nisy bandy ketiko ny masinina ny tanany tena tapaka daholo ny ratsan-tanany rehetra io. Tena raha zany a. Saika tsy nijanona mara-pahatonga tany amin'ny hopitaly. Dia tsy maty ve? Raha nisy fotoana kely fotsiny angamba dia lasa totokena tao ary le ry a. No, za tokoa. Fa mba haingana ny tafajanona le masinina dia tsy naninona. Tena ratsy. Ehetrehatra rehefa nidinana beton sy an'ireny ary le zavatra mangaro aran'ireny ma tsy maranitra be. Tafiditra tao ny tanany fa tena lozy zany. Andriamanitro. Ka tsy haiko le ry na matory andro na maninona fa tsy fantatro mihitsy ny. Dia efa tonga ve ny fianakaviana? Za ny vianako tapahana olona any fa tsy maintsy alefa mody izy rehefa sitasitana soma tsara angazany mahavita satsony. Mody direct zany. Dia ina koa ny vaovao ankoatran'izay any? Tsisy ninona ka fa za mieritreritra hoe ohatran'ny riska be amiko ny le asa ao e. Zany tokoa aloha. Tena ohatran'ny matahotra ary Simona. Nefa ne voana vao asa indray zany ianao raha ohatra ka hoe tady asa hafa e. Za moa hiasa izy raha tsy miasa any dia fato ako. Inona no ataoko eo? Atao aminao ve tsy mba misy zavatra azoko atao moa? Nieritreritra koa ny hoe manina raha mijanona atao amin'izay e. Fa ahoana? Mba mijanona atao aminao amin'izay ako. Sao dia tsy mety zany. Simona, efa mba nisy rotokom-bolana n'izay nifankalalantsika senao. Vao rotokom-bolana ve dia? Fa inona moa ny olana anao raha mijanona ato e? Ory fandresena
fantatrao tsara nefa za olona manambady ary ny zanako aza raha misy kely dia ilay tovy aminao. Dia inona ny olana e? Tena manenjika ny eritreritoko. Marina fa hoe vaza antitra be mivadiko a, marina hoe izy koa hoe tsy mipetraka firy eto Madagasikara nefa na izany ary tsy mety amiko ka. Menatra marina anambadibandy kely izany ka. Inona ary ty? Aza manao an'izany moa e? Tena marina sady tsy hamitaka amin'ny Bertrand izany fa raha injanako anie iny. Teneo aloha e, izany hoe tena fitiavana ny arahako aminao ry Simone. Tsy hoe sanatria hoe mieritrretranao hoe manam-bola satria izany mantsy ny fiainan'ny tanora amin'izao, fa ny anahy tena fitiavana. Ary sady fitiavana anao no fitiavana an'ireo akonanao ireo koa. Resaka vazaha izany ary hoe vazaha. Tsy nanao hoe miaraka amin'ny olona mitovy rasy aminao e. Olona efa ho faty-rapitso iny koa ny ianao no mahafatifaty anao eo. Ka efa teneniko anao teo hoe tsy mety amiko izany miaraka amin'ny bandy kely ohatranao izany. Mba jerenao anie ny taonako hoe mba jerenao ty fahalehibiazako. Ka zaho tsy mijery an'izany Simone, na tiako ianao dia ampy anazy ay. Tsy ampy anao ve izany fitiavako anao izany e? Fa za antitra iny tsy hatoraka fitiavana anao izany tsony mihitsy. Ohatrany tsy mety aloha hatreto. Isara ho any iny ka. Ndray izany toetranao. Tsy nanao ve miaraka amin'ny olona tanora dia mba mbola afaka miriaria amin'ny fiainana eny fa nga ianao afaka hiaraka amin'iny mandrakizay izany? Tena marina e. Dia izy moa izao zanakaiza izao? Lasa ny andafy izy. Koatra ny vao tamin'ny herinandro izy ny teo sa? Eny efa lasa voafaky maly anga izy ny taony vao nanatitra azy teo izay. Dia ahoana izany izay? Izany efa tena lovy be aminao ry Simone. Aleoko mihitsy aza fransiany miaraka aminao, tsy maninona meko anao izy. Izay nefa fakahita eo foana e. Fa tsy mahasarika izy ka, ianao ihany no tiako. Ndray ry fandresena. Fa inona mihitsy mahazo anao ty e? Ka tiako ianao e, tsy haiko hoe ahoana izany ny fomba nazavana an'izany. Tiako ianao dia ampy izay ry Simone. Mandehana miasa fa eo no miteniteny foana eo. Tsy mety amiko tsolo ny verinany a. Lo dia hijanona eto aminao eto a, dia izay anaovanao ahy eto. Ahoanaki? Rovina papa velona. Afaka 3 volana. Mbola ela be ve izany? Vetivetika izy izany a. Maman, izany tsy nitenana hoe izay izy vao miverina, za ty hanaraka amin'ny papa. Tsy mandeha ihany aloha tsika fa manaraka. Ary ianao izao andeha hoaiza? Andeha tsena. Za hanaraka amin'ny maman. Tsy mandeha aloha ndriva Za mijanona. hanaraka fa za rery veny ato an-trano. Mijanona ho andry. Hitondra maman zavatra izany za. Dia hatramin'izao ve ki dia mbola midonga hitondrana zavatra foana ndry? Fa maninona e? Inona problème maman izany? Tsy mety anie izany e. Ndry efa lehibe. Izay fotsiny izay no tiako maman. Kely sisa izao ndry dia efa feno 20 taona dia ohatra mbola ilay zazakely taloha ihany. Dia maninona nefany e? Efa mba mianatra matotra amin'izay izany olona 20 taona izany matotra be izany. Ka tsika anie manam-bola e? Eny fantatra hoe manam-bola fa be fiantana loatra ndry. Izay za tsy hoentinao donc izany mitondra chocolat ho anahy ianao. Efa tsy hitako izay atao andry ity. Hoe, fa tsy fandresena ve itsy atokotany itsy maman? Manina eo izy? Manina eo izy? Asa? Fa zao kia misy zavatra tiana ampahafantarina ndry mihitsy. Ino izany? Sy mikasika ny fandresena. Manino fandresena? Ahoana ireny fomba hitenenako azy amindry e? Fa inona koa ty mampiseto? Izy io kia misisika hiaraka amiko a. Zany tanora kely io hiaraka amin'ny maman? Dia ahoana izany? Eo indrindra mahatonga an'ilay resakako. Za mieritreritra hoe indriny mety aminy.
izy aloha mety be amiko e. Izy bogosy be. Tsy hita mama hoe bogosy be izy? eno ako zay nge mahatonga na hoe ndriny tokony hiaraka aminy fa tsy Mety zazao be e. amiko le proposition anao maman. Sady anao kosa aneo maman efa manambady. Lasa manao tsinitsinina amin'ny papa indray zany. Tsy mety zany. Ka zay mihitsiko. Dia zao ary ataovy izay rahanao aminy, ataovy izay ifandraisanareo akaiky. Zay ngenona tonga na le nyteny hoe alao zarery metsena dia mba amin'izay ndrisy izy ny eo dia afaka miresaka aminy ndry. Dia alefa zao zany ny resaka. Rehefa avy eo ihany fa aza atao ela be. Ok. Ampidiriko izy a. Zany hoe tonga dia lasa dia any dia. Ie, ok. Zay ary. Izy. Nao Français. Bonjour. Petrapetra? Ie, ohatrany tenen'ny mamanao za hoe misy zavatra ilainao ana. Ie, mipetrapetra aloha e. Isotro jus sa? Tsy manino. Oela indray izy vao verina sa vetivety? Tsy haiko aloha fa mipetra aloha. Mbetsena? Ie, mbetsena izy. Misy rasaka resako aminy koa mantsy nefa izy lasa zany. Tsika aloha zao nety fa ianao koa zany. Mara zany. Ie, inona vaovao? Isotro jus ianao? Aoko zao fa efa Ny andro koa ne mafana be. Ianao koa menamena tratsy. Za misalasala rery Français aza misahirane. Ina koa ary tia miberedika be ty. Jerena ena jemboanao e. Bora mena be ry. Zany maimaika fa tsy dia afaka hijanonela e. Ianao maika hoaiza? Mbola misy zavatra ataoko ny ampiasana moa sao dia be dia Eo bebena eo a. molo e. Eo molo fa ianao koa Inona ary zany. tena ilainao ana aloha e? Hitanao zany. Mety ve raha alainao zara riva? Alaiko ahoana moa se? Alainao za avy mianatra fa sao dia ariva beko. Hoe tsy enana ve? Ie. Ko ngamo ianao tsy namana miara mirava aminao e? Tsisy ianao mihitsy koa ny tiako e. Ko nga zany ianao efa tsy efa manderery foana rehefa mody amin'ny ariva aminao koro? Tiako fotsiny tsy enanao fa ianao koa zanitra. Bediny maman amin'izany Tsy bediny zany ka. Tsy bediny zany. Jerenao eo nge fa tsy bediny e. Fa ngainao efa nera hoe mba ho alainy. Tsy bediny ianao koa ohatry miberedirediga be hakanahy ianao sa hoe? Ona re zany e. Aleo moa iandry maman anareo Aleo moa za alainao e. Sa ve atsoko vetivety izy? Alainao aza. Aza tsony izy. Saiko koa tsy ao mihitsy e. Aza tsony izy hodry. Saiko koa tsy ao mihitsy. Fa aiza ny sainao e? Lasany aminy. Any amin'iza? Aleo aloha andeha mihitsy. Sy ianao koa zany tsy. Tiako resahana aminao ry fandraisana. Ensefa. Tena marina moa zany tsy hoe zavatra ho resahana fa fanapahan-kevitra. Misy fanapahan-kevitra noraisinay. Efa mifandinika izay rehetra tokony andraikitra ato amin'ny orinasa dia ajanony ianao manomboka izao. Tsy miasa ato aminay intsony. Inona hoe se? Tsy miasa intsony ianao satria betsaka loatra ny gaboraraka. Raha tsy ely ianao vao tonga ty ampiasana tara be amin'ny fidirana zany nefa lakile any aminao dia tsy mihidy matetika ny magasin. Reo conteneur reo tsisy mihidy. Ianao lasany. Zay foana no manidy an'izy. Tsy hoe foana kosa moa se fomba ndraindrakely rehefa mihoatra ny indray mandeha rangaty dia efa matetika zany a. Ny fahadisoana ohatr'izany nefa tsy azo leferina amin'ny orinasa lehibe ohatr'izao.
Izany hoe 5 minutes na 10 minutes dia tsy matetika koa raha hoe tara ry chef mba nisy antony kely koa nefa. Dia zao ny zava-misy koa matetika ianao varim-bariana tsy fantatra hoe aiza ny sainao, tsy atao ampiasana mihitsy ny sainao fa any ivelany ihany. Mety eo amin'ilay hafanana be angamba chef mety olana kely amiko. Ny olona rehetra miaritry ny hafanana daholo mifantoka amin'ny asa. Ka iny ny fiainanao manokana iny tsy idiranay. Fa le fahatapahan-kevitra ato amin'ny orinasa zany no ampahafantarina anao dia zao a ny karama tokony nraisinao tamin'ity volana ity zany dia 500 000 sisa. Satria ny antony hitanao nisy an'le fohitiny mantsy tamin'ny herinandro. Telo etsy anie chef ny karamako isam-bolana androantsika efa 27 efa tsy tapitra ane fanazavako chef. Nisy an'le fohity tamin'ny herinandro sy folo lasaka teo ny very dia tsy maintsy avy amin'ny karamanao ihany no nkapiraraka nataonao no irécupérena an'izay. Zany chef tsy nangalatra simon isa moa mahalala na ianao ihany ny motina nodikodina azy tao fiaramiasanareo ihany zany fa zay 500 000 sisa ny azonay omenanao. Le hoe za hiala chef tsy dia mampaninina loatra leo amin'ilay karamako tena ataonao kely loatra zany nolanango satria na frais etiko mody ary zao zany dia tsy ho ampy frais ako akory zay na ny sakafoko eny an-tany. Ahoana ny tsy ho ampy frais makany Antananarivo anie 125 000 farafabeny dia ahoana ny tsy ampy an'izany miaraka amin'ny sakafo zany atao hoe 150 000 na 175. Ka ny tiako tenenina hoe za zay fa dia tsy tondra mody mihitsy fa dia hoe lany frais fotsiny ny karamako tatria dia inona zay avy aminao zany fa tsy avy aminay. Tsisy resaka tsony zany fa zay ny fanapahan-kevitra. Ko marina ny hoe responsable an'le ao magasin zay raha angatiny atao hoe asa mila matotra mila olona vonona jerena ty paozinao aza tsy lemilemy ohatrany tsy mety tsy lasa tsony chef mba mangavy ary amoa hoe hoana hoe maninona raha mba mila ao miana aloha fa ny 500 000 zany tsy maninona fa foko dia za zany ny ameno ny entana very tao amin'ny magasin tao zahako ny ameno azy iany ary moa sodra betsaka anao amin'izay rehetrarehetra zay dia zao zay zany dia mandesa zaoko iandro fihinandray ny solonao rehefa ao efa ao ny solonao ny orinasa nga mijanona zany fa tsy maintsy miodana aloha resiko ary le vola dia zay ary io manahy mandaloha vatsy amin'ny patrikiatsy maka n'le vola tsisy taratasy fa efa ndresahako izy tonga dia mandalova fotsiny ao eny ary chef dia mampamangy amin'ny zala ao izy indrindra salama neny ahoana lezy vaovaonao tena nitebiteby aho hoe naninona ary ny zanako iny tsy niantso mihitsy sahirana amin'ny asa neny be dia be ny asako aty na dia izany aza ve dia tsy mba mieritreritra ela hoe tokony antso ao aneny aloha ko neny koa raha tsy niantso ana mihitsiko miantso zako fa tsy mandeha le telefona ay tokoa moa efa niova ny numéro ako efa ity ndray zany nampiasaiko zao zany raha tsy tena hoe tena nitebiteby fa hono ahy salama tsara veneny zao tena salama ary elahy efa ny hafanana tiry neny ny tena mila tsy ho zaka zany dia ahoana inona vaovao maresaka manahoana ny asa ny asa zao lazaina hoe nandeha ihany teo aloha teo ary zao ka zay mihitsy zao ny antony antsoko ny neniko fa maninona lezy vao mitady asa hafandray ary neny fa tsy mety amiko tsony le teo ohatray niala tamin'ny asa zany elahy nilako mihitsy le izy foatra ny riska be sady mafy loatra aona koa ary zany dia mba nahatafangana vola ihany ve
Misy kely ihany. dia ahoana izany ny programa lahy io? Hitady asa alohako. ko maninona raha mody aty aloha dia aty mitady? Efa tany averina eny ny ala dia verina nindray a, tsisy zavatra ataoko mihitsy ho any. Ka any ve misy? Mety misy any aty rehefa mitady, sady ny karamany karaha mavary masaka beko tsy mety amiko. Mody aloha fandresena. Sady izao neny a. Hoe ahoana? Ona re zany e. Fa misy inony? Eny e, le asa mahita ihany a. Fa resaka hafa mihitsy ty. Misy olona miaraka amiko aty e. Dia tiako dia mety ho alaiko vady mihitsy ary. Inao aza zany tsisy asako anambady ahoana? Ny asa zany mahita foana e. Dia aiza zany nareo nipetraka? Tia nipetrakako. Zay ary le fanafarako tamin'lahy. Dia hipetraka any koa zany? Ko aty ary misy azy ko. Ga moa voatery anaraka azy? Ka sarotra be ny situation, tsy afaka miaraka amiko makany izy a. Fa maninona raha mipetraka aty? Ko maninona raha nenina ilay namakatira, izay ny olana e. Tsy mety amiko lohany. Dia inona zany no atao? Za tsy maintsy mijanona aty manambady anazy lorona fa tena teneniko izay a. Fa iza nefa le olona e? Ho fantatry ny eny ihany izy e, sy voaresaka antsika mianaka amin'ny telefônina zany. Ka alohan'ny raha lahy aman'olona tokony mba miteny amiko ihany hoe misy olona ohatr'izao zao mba alefa amin'ny telefônina ny sary ny jerena. Aiza koa misy an'izany hoe anambady ary neny dia tonga dia izay. Sy neny koa zany be tatasika be e. Za ary neny olona efa 12 taona e. Eny e, fantako zany fa efa lehibe ianao. Sao dia mba azo nody tany ary lahy ty. Zahay ary le efa nahiko a. Tsy manao an'izany le olona neny a. Olona tsotra be zany, sady olona mivavaka koa. Zao ary manokafe lahy Facebook dia alefaso a amin'ny compte-ny ry anabafinareo a le sary mba ho jereko. Sariniza? Sary le olona ho vadily lahy fa inona ary ty? Za ve nanambady azy dia nareo koa mila ny sariny. Andrekako eo. Alefaso fotsiny aloha mba ho jerena e. Zany ve dia sarotra e. Za tsisy telefônina connectevana zao fa rehefa misy zany dia alefako. Dia alefaso aloha mba ho jerena. Velomy ianao? Eny ary dia mba endry tsara. Miantsoantso ihany fa aza dia variana loatra. Ie dia mafamangy aho ary. Dia mba andefaso vola kely lesy a. Ao fa andefasako anao rehefa misy e. Amin'io numéro anao io ihany. Ie. Misy compte io? Misy io ka. Eny ary. Tena marina ve zany mama? Mama, tena marina ve ho zany mama? Marina zany zany fa dia vazivaziako fa ahoana fomba nahafantaranao an'izany? Zareo any an-dafina dia efa email tamiko eo e. Zany ve mama dia ahoana zany? Papa anaraka anao a. Mangina kia. Tsy marina zany, tsy maty zany papa mama. Mangina kia fa izy ane tsy hiverina tsony. Za ve zany mama kambotsady. Dia ahoana mama zany a? Atahoana kia zay ny lahatr'Andriamanitra. Tsy mety amin'izany a mama. Andao tsika hoany mama. Tsy afaka makany zany tsika e. Mama manam-bola beko. Tsy afaka makany ho atsika. Hoany aho. Francia, fantatry tsara fa mivady mariazy ny any an-dafy e. Dia ahoana moa zany no ahafahantsika mandeha makany? Dia ahoana zany momba antsika mama?
mijanona ty fotsiny tsika ka za malahelo be amin'ny papa mama e izy ho a tsy hiverina tsony sady any ny tanindrazany dia tsy dia any koa izy milevina fa tsy makaty tsony mama na izaho koa azany hoe ki malahelo e fa izay ny lahatra ka atao ahoana ary mama mangina izany zanako izany mangina andao amin'izay tsika hisakafo andry mbola maika hiverina hianatra mama za tsy hinana za tsy nono hoany moa zanako a tsy hinana ho so dia marary eo ianao za mama efa ray volana anay zay nafaty amin'ny Bertrand e dia mbola izy amin'ny hevitra ihany ve ianao mba raiso ireny fitiavako e aza lavina ntsony mitindra mitorako ity aza mbola korotanao amin'izany aloha ny lohako izany izao mbola ao anatin'ny fisaonany tena mampalahelo ahy ianao olona vadin'olona ve ny isaonanao tsy anao reriny fatambaranao amin'izay vazavadina any andafy ihany ka niterahako an'io zanako vavy io iny vadiko foana ary fantatra fa olona tsy miteraka eto fa atao mifandalovana fotsiny nareo no eto ka fiainana efa lasy izany e ka zay indrindra manko efa lasy izany maninona raha manorina fiainam-baovao indray tsika izany hoe tena ity anao ary nambady anao mihitsy fa tsy hoe sanatria iarakaraka fotsiny anoatra ny vazafatany iny e aza mbola ampidirina ny milohako mihitsy ho aloha izany resaka izany Simona tsory ary inona tsy itiavanao anahy inona efa iainiko le hoe za mbola kely ianao efa le bebe aza tenenina tsony zany fa zavataka foatran'izay indray resahana roatra ka inona tsy itiavanao anahy dia raha inao indray ary no anontaniako inona ny antony isisianao hiaraka amiko valio e tsy hitako e efa voalazako anao tany am-piandohana fa tiako fotsiny ianao dia zay dia asakasako raha inona anao na tsy ino ka sady mahalasa eritreritra azy zao dia ianao tia tsy miasy ity dia inona ny hamelomanao anay eo hitanao tsara ny vadiko iny efa maty a tsisy tsony izany ny fivelomanay satria izy mame volana isambolana hatramin'izay dia inona ny hamelomanao anay eo izany fomba ny lehilahy rehetra ny miasy mamelona ny vady aman-janany eny efa natsy naterako ary prinsia dia efa ndraisiko ohatry ny zanako iny dia efa zanakao dia tsy maintsy adidiko izany mamelona anareo fa izy ity ve vita amin'ny vava fotsiny e ko raha tsy tramorina izy toko vita amin'ny vava zao ary misy efitra firy moa ty tramobe atsika ity anareo moa zany tsy haiko e ataonao inona moa aza masika moa reo fa misy antony ne mahatonga manontany dia efa tena anareo mianaka ve ty sa mbola fandrirotsirotra amin'le fatim-bazaha iny mahakamakoa mihaino an'izany teninao izany fatim-bazaha raha injanako iny ko ataonao an'izany ae lasalasa re iny e fa eny e aloha ajantsika ary zany rehetra izany e fa hiverina amin'le fanontaniako teo hoe ekenao ve zany le fangatahako anao vady sa tsy ekenao e ho ito any amin'izany e tsy hitako ny tranolahy efa trano firy aho vezivezy eraky ty tanàna maheva tanàna ity dia ahoana ry zoky a dia ahoana nahitanao azy ny farany ka ry zareo tany amin'ny entreprise nanondro anakaty e izay ane tany ny antso anao e dia ny telefonanao tsy mandeha dia tadidiko tapoka nisy an'ilay numéro an'la sefinareo iny dia iny natsoko dia zareo no nanondro misy azy a dia tonga tany a dia izy ne tsy miasa tsony ozy fandresena fa naninona tokoa e ka
tsy mifanaraka izay sy ny lehibe dia aloha dia amin'izao se efa ela ve tsy efa ho 5 volana ve saim-bolana tsy niasa tantsony andrekako dia tsy mba malala miantso mihitsy elany efa izay any amin'ny taitaina ohatry ny inona efa niantso anneny kosa fa angamba dino ny teny taminao efa niantso za nga za aloha dia tsy naheno ininona mihitsy dia ahoana kia ary Sylvie zany any nahazoazo aina tsy te miadana-panambadiana ambaka izany efa entromarina angamba zao lesy ny tena nandehanako aty sady mba te hanao vacances koa moa mba te hijery an'izany vadiny lahy zany fa zao aloha misy vaovao tsara be mihitsy ny netiko eny tokoa nandefa message ho any fédérationna ny baolina kitra hoe ahoana re zany tenenana azy amin'lahy fédérationna nationale sa nationale mihitsy nandefa message ho an'iza ho an'lahy hoana ye hoe lahony voaray ilalao iaraka amin'ny ekipa nationale ry Barea zany inona tsara ry Sylvie tena sérieux zany dia fa zao fotsiny remplaçant ela fa tsy titulaire sao dia mieritreritra hoe iaraka amin'ny Carole izy fa na izany ary efa miaraka ihany nareo zany dia ny tena mahagaga tena tsy azonay mihitsy elarery ny voaray tao anatin'le club anareo izay mba tsy azoko mihitsy fa naninona sao dia mba diso adresy kosa zarana fédérationna zany efa natsonay zareo dia lahy mihitsy tena hoe raha ndrianjanahary fandresena efa hoe eko dia izao tsy maintsy miverina miaraka amiko elahy izay ny vaovao any zany nefa za tao taty tsy nanao entraînement mihitsy ka zao ny tena enjana be anao matcha hono zareo ohatra ny hoe inona tsara ty izy teo fanitsanana ny kanina zany ve tena hiakatra mamasina amin'izay zany dia zao hita lahy efa voavory daholo zany le ekipa ilalao dia fanomboka ny entraînement tsy haiko hoe izy moa le ekipa le izy koatra ny tsy niditra amin'ny lohako le contre sa izy ty izy teo ye contre am'lisany zany amin'ny 16 novembre le daty 16 novembre izy mbola elaela ihany fa na izany ary efa manomboka zao ny entraînement dia tsy maintsy miverina miaraka amiko elahy fara izay aingana makany Antananarivo izay mihitsy ka eto mihitsy efa eritreretiko eo hoe ara-pitso vamarina be nga matsika mandeha dia ahoana mivadiny lahy zany izy ngy afaka hoentina koa tsy maninona dia mipetraka ao aminay izy loha mandritra ny entraînement za mandamina an'izany ry Sylvia tsy voatery andeha zareo zareo fa olona firy izy mianaka ny tiako teneniny mpianaka izy ve dia nareo za miara-mipetraka ato miara-mipetraka ato izay fa zany ane tsy mbola hoe tena hoe vady fa inona olona irakirahana fotsiny eny aloha zany koa ve fandresena dia ety zay ary aloha ny zava-misy ko inona nefenao efa ela be ny hoe nanambady vao tsisy herin-taona koa ve zao manao efa niteraka ary sy indry koa dia efa mana tena marony fa zay aloha fa dia lahy zany manova trano ato trano zareo ty ka fa mba ohatra n'izy aloha izy zany ka tsy mba misy sariny eo fa zareo marina lasa izy to mangina be tsy haiko fa ohatra ny lasa ny voakano fotsiny zareo tamin'ny maraina dia tsy fantatro hoe firy ny verina eo reny zareo fa tamoka aizy zany mety tsy mivavahady reto nga to ohatra ny vazaha kely kosa izy zaniko iza manjakely fa nefa iny ve tsy mbola zazakely tsy io anefa le reniny inona mangina moa fa aza mitapatapy loza fa iny nareo mianaka mandroso manahoana misy vahiny ato fa iza moa ianao azafady izy no zokiko vavy Sylvia dia Sylvie dia izy no prince dia izy no mamprince fala mafantatra anareo to hay ianao anabaviny ie tsara mihitsy natongavanao aty mba misy anatitra sakafo azy any amponja fa ahoana aza miteniteny foana moa ry Simona zay fa misy inona tsy lamboto matsiravina ny anadahanao amprofesiny izay mianaka zao be vokana io amin'izay zaza tsy ampitaona Andriamanitra sao dia mba
afa-paharaka so dia marina mihoatra amin'ny fefy zany ahoana zany prince hita fa be vokanao ako azafady ianao niaraka taminao aza miteniteny foana rangaha taiza niarako taminao taiza ahoana zany try fandresena tsy misy an'izany Sylvia dia fa maninona ny rahanao daholo izy mianaka zany tsy niaraka tamin'ilay zanany zany afa le reniny ihany fa nitsaiko izay nahavoazy tany andriamanitra tsy manaiky an'izao afa-piakariko io aza tao an'izay moa madama ataovy rangaha izay ataonareo fa marina foana tsy rarahako zany sao dia mba fanendrikendrehana tokoa zany ry madama fandresena ve dia avita an'izany tsisy nina fantatrao zany a ianao olona vahiny ka sady izao koa izay ataonareo fa za tsy maintsy mandeha miaraka izay da zao tsisy mivoaka zany eo a andao ry bavy andeha resaka tsisy profo zany tsy mivaky lohany zany ay ho hitanareo kely zany ndeha antsy polisy sy ataovy izay ataonao Jean-Paul, oaiza ianao? Manahoana ry? Bonjour, fa oaiza ho ianao? Ho aty aminao ako. Aninona ty? Ahoana ary zany fanontanianao zany? Oaiza ianao Ka ho aty aminao azara ary zao mahitanao etiko. Za tsy mila anao tsony fa lasa ianao mandeha. Aza mba mifanao amin'io moa kia. Efa firy volana zay tsy mifankahita ve dia vao mifankahita dia ifandroandroako ohatr'izany fa inona ny raha tsy mifanaovana zay fotsiny fa lasa ianao mandeha za tsy andeha aloha raha tsy fantatro ny antony inona ny antony androahanao anahy iny ka inona ary ny antony andehananao aty ka olo tiako ve ianao dia ahoana ny tsy ho aty aminao ay taloha zany fa zao za tsy tianao tsony mazava mahazoko ekena ihany ny teninao fa zao ary noho izy avy alao mba hiresaka amin'ny ray aman-dreninao tsy mahazo midikiditra any ianao mba te hiresaka amin'ny fotsiny rehefa tsy avelanao hiresaka za sy andry zareo indray zany ianao indray dia tsy ahitanazy eo zany fa izy olona io zafady tompoko ahoana zay ry tovolahy ianao ve no mamany efa ahoana mba afaka miresaka aminao vetivety ve tompoko na dia mba atao hoe minitra vitsy fotsiny azy mandrosoa ary ary ianao izy avy prince andao miresaka ty miaraka mamanao tsisy idirako ny resaka reo andao moa izy mihitsy no ilaiko hiresaka amiko tompoko petrapetratra misaotra tompoko tsy zany tompoko fa ahoana re zany nitenenako azy za zany miaraka aminy mifankaty zay sy efa taloha zany maman fa tsy eny ekena fa taloha le izy satria niaraka nandritra ny fotoana elaela tokoa zay dia tsy fantatro aloha fa nyteny tamiko izy taty orina hoe be voka hony maninona zany dia nefa ny zavatra nahagagana rehefa taoriana kelin'izay dia izy indray tsy hitako miantso azy dia tsy mandray telefonina tsony mihitsy izy ka hitanao maman tsy tiako io olona io fa ahoana zany ry prince zavatra tsy nitenenao amiko anie zany hatramin'izay za koa ary mba gaga amin'izany ka zay ny lazaiko anareo hoe io rangaha mampimebe ioko aza mba manao an'izany moa kia tsy zany mihitsy anie no ny fanarahantsika hatramin'ny voalohany aza vao amiko tsara aloha ty resaka ty mariny io izy any tany io fa tsy efa miresaka ve nareo ihany nampandroso anazy teo sy maman mampimety ka izy efa miresaka fa ianao no tiako anontaniana ka zayko zay tsy tiako izy mavesatra ihany le teny tompoko kanefa ny antony tena atongavako eto ary ny atsoko azy foana
za zany tsy lehilahy mandositra didy fa satria renjanako izy dia izay indrindra ny antony resahako aty aminareo ary za voninapakatra azy ho vadiko. dia ahoana zany ilay zanak'olona anketohana ry fa ahoana zany tompoko fa misy inona tsy zany se fa nisy zanak'olona zay lazainy fa hoe ino ny rainjanany a dia gagandray ahy eto ianao miteny hoe za ny rainjanany izay ny marina ka. dia ahoana re ty zavatra misaritako ty e inona ato amin'izany ndraka izy a ka mamao mihitsy ny tsy azoko e maninona ianao a napirisika anahy iaraka amin'ny fandresena tsy mety ty anahy tsy azoko mihitsy ny tianao atongavana dia zao ve ny vaolana hitanao vo me misaritaka amin'ny fiainanao iza moa zany fandreseny zany azafady fa le mpiasa ao aminareo iniko ay ve ie iny ka mamao mihitsy nanabosy anahy iaraka aminazy miala tsiny lory tovolahy fa za tsy narana zany fiarahanareo zany a raha izany noho izy dia ohatra ny heritreritra ihany aho zany fa na izany ary raha manontany faran'ny hevitra ao a mbola tazominao ihany zany izay teninao zay hoe tsy ty ahy ianao ianao ve moa tsy ho tiako fa aleo aloha hita eo e hita eo ihany aloha zany fa ohatra no raharaha izy zany raha zay ny tena marina tsy azo antoka zany ny fitiavanao kay aleo ary zany de sady mavesatra dia mavesatra mihitsy ny teninao tamin'ny voalohany okaloha fa fantatro fa tena zay ny ao am-ponao aza manao an'izany aloha Jean Paul fa mipetra aloha velominareo mianaka fa inona kity nataondry ny zanak'olona ry nketohantsika ary fotsiny dia ahoana efa zao ny zava-misy e ianao raha tadiavina fa baraka marina nareo ry izy manada ie misaotra rineny misaotra besaka dia arabaina aloha elahy tafavoaka somatsara fa ny zavatra mampalahelo kely dia tsy voaray eo amin'ny bary andray elahy zany veryneny zany ve tsy loza be ka ny tena marina eno zareo aby ny tantaralahy le nigadra teo dia tsy sevitra mihitsy ko inona ary no atao enonjareo hoe ahoana zay e kefa hoe eno ny zaniko ianao ahoana indray ary nefa zay zao ny azakazahana ty hoe mainka amonjy eo entraînement maty passeportko dia inona zany no ataoko dia inona moa no ataontsika amin'izany fa mitedava indray asa aloha mba loza koa any zany fiainako zany raha olona sao ve hita asa tsony olona voavy mivoaka amin'ny fonja nefa ne dia zany tsy nanao an'izany zavatra zany ka ny olona ve mahalaly tena fa baraka marona amin'ny zavatra tsy nataoko akory takizay lahy tsy nalefa tany mihitsy izay ny tena marina zao votsitra daholo ny tombontso tokony ho azo ary inona koa moa zany ny rahanao amin'izany olona efa lehibe zany zao ny fiainanao potika tanteraka nanaovany azy soka moa zay rineny efa diso aloha tamin'iny zany na inona zavatra nisy tany dia anahy fadisoana hoe kely voaray rahanorana io ianao ko mirafarafany amin'ny rango natotrany
natolotry ny radio l'ambassadeur ho anao teo nalahatra fa tsy voalahatra ireo ny lalao ny tantara Solofo, Hery, Simonety, Eva, Saondra, Iaina.